Salama daholo. Aty amin'ny faritsy Itasy aty maromaro kokoa aty Rivomamo aty misy antsika zao dia zavatra ohatr'izao malaza aty. Tsy haiko tsara moa izy fa resaka trondro no resahantsika aty zany e. Izy ity raha ohatra hoe averiko ilay tantara zany ao anatin'ilay hoe tetikasa hafa fitsy izy idiran'ny tena alim-bavaka sy ny tena toko mpihira ilay izy fa tetikasa anankiray izy io vatsian'ireo vondrona Eoropeanina vola. Dia izay ny idiran'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ao anatin'ilay izy. Dia aty amin'ny faritsy Itasy amin'ny faritra Analamanga misy tetikasa anankiray izay hoe Ampina 2 ao anatin'ilay afafy zany dia io resaka ilay trondro ilay koziko teo iny. Dia ao anatin'ilay resaka trondro zany ny vondrona tsy lera nisy fikambanana anankiray ngoza be atao hoe Mahasoa. Dia io zany fikambanana anankiray mamonjina fikambanana mpikirakira trondro be dia be aty amin'ny faritra Analamanga sy Rivomamo sy ny manodidina iny. Dia mahafinaritra be amin'izy satria tonga dia lasa miditra amin'ny ara-dalàna daholo zany ilay mpisery ao anatin'ny trondro rehefa tafiditra ao anatin'ilay izy. Dia misy zavatra be dia be ny tombontsoa azon'ny olona zany rehefa ilay niditra tao anatin'ilay tetikasa. Misy zao tonga dia arivo ny trondro vokatra taloha fa ankehitriny efa manalinalina ilay izy dia ilay roa misy mahavita trano mihitsy mety handeha hiompi trondro koa fa ohatran'ny mahavitana trano ny resaka trondro. Dia ny fiompiana trondro aty zany misy karazany roa, misy resaka zana-trondro no seraserain'ilay rony dia misy indray ilay manatavy trondro le milay be le atao le lafiana vanjobory le ngeda be ireny. Izay aloha vanona be fa izay zany momba n'iny resaka projet Ampina 2 resaka association Mahasoa iny dia okay fa za andeha hinana trondro. Sûr okay, bisous papa.